Sainoko siny fitiavanya miadana ny foko isindany ahy tatry sainoko siny fitiavanya miadana ny foko isindany ahy mety ovy zao rehetr'izao tompo afatsy anao ianao ty ahy tsy miova fa mandraky izay tia ianao ty ahy kanao foana izao rehetr'izao tompo mbola tia ianao. Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra dia ava-malala an'i Jesosy Kristy. Tena tian'i Jesosy ianao tena tian'i Jesosy tsika matoa mbola tratran'ny tian'io ty indray dia vonaitry ny anaran'indray mbola ahafahantsika miaraka ao anatin'ity fandarana ity isaorana be da ben'i Jesosy ny zavatra rehetra izay avelany hiara-iasa ahafahantsika mbola afaka miaonandreo anatin'ity fandarana ity dia makasitraka anao manaraka ary anaraka hatramin'ny farany fa tena hoe vonaitr'Andriamanitra izy fifaliana indray eto androany izy tena hoe fanatrehan'Andriamanitra dia amin'ny fotoana misy ny fanatrihan'ny fanamasin'Andriamanitra dia misy fanafana sy fanasitranana foana araka ny fotoana izay efa nifanomezantsika dia androantsika mbola hiditra ao anatin'ny fampianarana sy vavaka fanafana dia androantsika hijery indray momba ny fanafana fampianarana sy vavaka fanafana manoloana ny sopatra izay ataon'ny fahavalo momba n'izay no diniantsika androany momba n'izay ny anarantsika androany momba n'izay ny vavaka izay ataontsika androany mialohan'ny zavatra rehetra manentana antsika izara ho an'ireo namana izay tokony anaraka ny fandaharana nefa mety mbola tsy tafiditra eo izy fa ilaitsika ny tena hoe miara-mifanohana miara-mientana mila mandravitsika mila manohitra tsika ny asan'ny fahavalo ary plus tsika betsaka dia plus tena tsapa hoe mafy ny intensité ny vavaka izay ataontsika dia tena hoe hiasa eto an'i Jesosy mandra-panamparitanao ny fandaharana ny andefasana azy amin'ireo namana dia manana fotoana kely tsika ao anatin'izay dia tsy fantatry hoe manahoana ny any aminareo rehetrarehetra menao fahasalama tsara nareo misy anay aty Madagasikara dia tena mafana eto Antananarivo zao fa dia tena mahatsiaro hoe tena mafana ny andro isaorana ny tompony hoe mba hoe misy hafanana ihany koa nefa na izany ara dia isaorana foana Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra mangataka amin'ny Jesosy ny amin'ny resaka rano satria ohatry ny teo avy ny orana fa tsy mety latsaka dia tena hoe mangataka famindram-po foana ny amin'izay rehetra antony satria Andriamanitra dia miteny foana hoe raha miantona ny andro izy ka tonga nareo izy hitady dia izao foana ny teny hoe raha ny olona izay natsoina amin'ny anarako no avy netry tena sy vavako izy ka hiala amin'ny ratsy fanaony dia haino azy any an-danitra izy ka nasitrana ny tany dia mbola manentana antsika manoloana an'izay sujet de prière izay ny amin'ny tena hoe SOS Madagasikara SOS rano SOS jiro tena be da be ny asan'ny olona mikatso tsy afaka tena mamokatra araka ny tokony ho izy indrindra fa izay tena hoe sahirana tena olona tsy manakatao tena mijaly
fa any amin'ny toerana sasany ara ny bidon jaune anankiray dia vidiana 3,000. Dia eritrereto amin'izany hoe raha rano firy no ilainao ao anatin'ny iray andro dia tena sahirana. Tsetratsetra tsy aritra iny amino aho fa tena hoe mety ny fampizarantsika an'izay eto satria tena Andriamanitra tena miteny hoe mifampivavah mba ho sitrana, mifampivavah mba hahely. Dia mahakasika antsika tsirairay avy izay na dia ataoko hoe any alavitra any ara ianareo dia Madagasikara foana ny tanindrazanareo. Dia mino aho fa rehefa mifampivavaka dia misy fanafana sy fanasitranana ho amin'ny vahoaka malagasy ho any Madagasikara ao ambadika an'izay. Izay no ela fa andaloantsika hiditra ao anatin'ny vavaka. Hivavakantsika hisaotra ny tompo, hivavakantsika ametraka ny fandarana eo anatrehan'Andriamanitra, hivavakantsika hiantso ny fitarian'ny fanamasina indray mba tena ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka eto ny fanamasin'Andriamanitra ny asa eto androany ary mba tena ho vonaitry ny anaran'ilay izao fandarana izao. Jehovah Andriamanitra renao miantso ny anaranao indray izay tompo ao anatin'izao fotoana izao satria ianao ilay miteny mihitsy hoe antsoy dia voaliako ianao satria te hahita zava-mahagaga aminao izay, te hanandratra anao koa izay, te hanome vonaitra anao izay, te hisotra anao izay tompo noho ny fahatsaranao, noho ny fahalebiazan'ny fitiavanao Andriamanitra satria dia mbola mamindra fo aminay mandrakariva ianao, mbola mitsinjo sy miaro anay mandrakariva ianao, mitsinjo anay ny masonao ary tsy mamela anay ho ripaka, tsy mamela anay ho tratry ny sitrapony fahavalonay, tsy mamela anay ho very any anatin'ireny adalàna fidogodonana reny ianao Jesosy fa mbola tratran'izao anio izay izao amin'ity anio ity tsy fantatro Jesosy na aiza ny toerana misy an'ireo olona izay manaraka ireo na maraina na atoandro na hariva na efa alina tahaka an'izay misy anay fa ny azo antoka fotsiny dia izao hoe Andriamanitra ny lavitra sy ny akaiky ianao, Andriamanitra manera an'izao tontolo izao ianao dia ianao Jehovah no asandatra indray eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy manandratra anao izay, ianao ilay Andriamanitra ny lanitry ny lanitra, ianao Jesosy Kristy ilay andrian'ny fiadanana, ianao ny tianay hanapaka feno eto indray androany, aoka ianao ny anjaka feno androany, aoka andranao motika sy andravana ireo karazana sakatsakany, ireo karazana couverture mystika rehetra, ireo karazana voaly sarina rehetra manelingely, manaritsarina iray manakana ny fanatrehanao androany Jesosy esory ny loto rehetra Jesosy, ninina ny loto, ninina onde negativa, ninina endrika aizina, fantatro fanaizina tsy mamaizina anao zany, ny fiaina tsy hita ary tsy mahafina anao zany satria ianao no Andriamanitra, ianao ny tompony hery sy ny fahefana rehetra, miasa mahereto drainao androany, aoka andranao Jesosy analany tsy fahamarinana rehetra, aoka andranao Jesosy anadio sy anamasina anay mba afany mahatsapa fanatrehanao ilay Andriamanitra masina indrindra indray ao anatin'izao fotoana izao amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako ny fitarian'ny fanamasinao fely iray androany, aoka ianao fanamasina no anokatra ny masom-panahinay, aoka ianao fanamasina ny amenay fahatakarana sy fahazavan'izay, aoka ianao fanamasina ny anamasina anay, aoka ny osotrao ampahita fitianay, aoka ny osotrao hiasa amin'ny feo, hiasa amin'ny sary izay hoentina mampita an'izao fandarana izao mba tena hisy fiantraikany, hisy fanovana hatrany fotony ho an'izay rehetra mandray Jesosy ny fampianarana sy ny vavaka rehetra eto androany mba ho voninahitry ny anaranao, misandrata feno ianao Jesosy androany, misaotra fa eto ianao fanamasina, misaotra fa mamanga ny isa-tokantrano ianao, mamanga ny isam-batan'olona ianao, mikasika fony olona indray ianao androany satria Andriamanitra tena tsy ny fitiavana tsy mety revina mandrakizay ianao ary tsy sitrakao ny afatesany ratsy fanahy, tsy sitrakao ny avery anay Jesosy, zany mahatonga anao mbola miala nely, zany mahatonga anao mbola manome anay fotoana hiverenana aminao, tsy tianao ny ampalahelo na ampahoro ny zanak'olombelona, zany mahatonga anao manita mampahiratra ny masom-panahinay ny amin'izay rehetra mety fotsitry ny fijalianay Jesosy hanananay le fiainana be da be satria ianao dia niteny mihitsy hoe tonga ianao mba hanananay fiainana sady anainanay be da be. Dia androany Jesosy feno ny herinao indray izay misandrata eto indray ianao dia aoka ianao tompo ny teny izay rehetra tsy avy aminao afatotra amin'ny ranao Jesosy, potena sy ravana amin'ny ranao mitetika amaizin'ny fahavalo rehetra izay mety hitondra fanelingelena, mety hitondra tsy fifantohana, izay mety mitondra fandrebirebena amin'ny anarana Jesosy afatotra daholo dia aoka ianao Jesosy ny azony na ny électricité izay afanay manao fandarana na ny connexion, ny fitaovana rehetra mandra-pahatonga ny fandarana any amin'ny olona rehetra izay andefana dia rakofy sy arovy amin'ny ranao Jesosy ho voninahitry ny anaranao. Dia misaotra Jesosy fa eto ianao dia miasa eto indray ianao voninahitra ny eo anao Jehovah tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny teneniko teo dia androantsika
dia andinika lohahevitra toy n'izay lohahevitra rehefa nijerevantsika teo aloha raha averiko kely dia zao hoe teo aloha tsika dia nanao ny fianarana momba ny vavaka fanafana vokatry ny faratsy ny fototra vokatry ireo karazana fifanarahana tao anatin'izay tsika nijery hoe ny fototra no mahatsara na maharatsy ny fiainan'ny olona anankiray ny fototra dia miainga tamin'ny zavatra efa lasa dia arakaraka ny zavatra nisy tamin'ny lasa arakaraka ny zavatra nataontsika tamin'ny lasa arakaraka ny zavatra izay nataon'ny ray aman-drenitsika nataon'ny ray aman-dreny be na nataon'ny nataon'ny tenatsika dia reny dia anisany manokatra varavarana ho an'ny fahavalo eo amin'ny fiainantsika azay no anisany mahatonga andreny ohatrany hoe fianakaviana dia misara-bady daholo izy rehetrarehetra fianakaviana dia voakejany fantrana daholo tsisy tafavoaka mihitsy izy rehetrarehetra ohatra hoe fianakaviana dia mitoetra mamaritra ny zareo dia samy mifoka mpijangajanga mpidoroka zava-mahadomelona daholo na hoe maty tanora daholo na hoe misy aretina mitaiza daholo misy karazana fototra ny aviany reny misy karazana fototra iorenany reny misy koa nefa ny fototra tsara fa tsy hoe ny ratsy ihany fa satria vavaka fanafana no tena votoatin'ny fampianarantsika dia mibahana kokoa ny amin'izay zavatra mety hoe ataon'ny fahavalo mety manimba ny fiainantsika mety mitondra blocage mety mitondra sakana eo amin'ny fiainantsika zay no tena velabelantsika bebe kokoa reo fototra reo dia mila arodana mila ravana reo matetika reo fototra reo izy tsika tamin'ny farany dia zao matetika reo avy amin'ny anarana avy amin'ny raha iraisana avy amin'ny appartenance zany hoe ny fiarahantsika ny fifaneraserahantsika avy amin'ny fiarahamonina misy atsika avy amin'ny communauté zany hoe na ny fianakaviantsika koa mety ho hatramin'ny firenena ary indrindra ho anareo izay mipetraka any ivelany dia azadino mihitsy ny mamotika satria ohatra ny saika somary adiniko ty tamin'ny farany fa ho anareo izay mipetraka any ivelany raha eto Madagasikara dia tsy dia miavaka loatra le hoe malagasy na dia ataoko hoe misy azo tsapaitanana ihany fa rehefa any ivelany dia tena misongadina be le mahamalagasy dia mila mamotika sy mandrava ny fototra ratsy rehetra zay nahafantarany olona ny atao hoe malagasy ny mahamalagasy ny gasy hoe gasy zao ny atao hoe gasy sady zay gasy zay mihitsy ny fiantso azy zay dia reny mila tsoahanao mila potehanao reny fototra ratsy reny mba tsy animba ny fiainanao zany mba tsy hoe ahafahan'ny fahavalo mbola mangeja sy mamatotra ny fiainanao amin'ny alalany reny fototra ratsy zay nahafantarany olona malagasy nahafantarany olona ny fianakavianao nahafantarany olona ny fiarahamonina misy anao na ny tanindrazanao sy ny tontolonao rehetra mila misaraka amin'irentsika mila miala amin'irentsika satria rehefa manana an Jesosy tsika dia tokony efa olom-baovao tokony efa olom-baovao tsika tokony efa lasa ny zavatra taloha tokony tsy ho ambany vahoan'ny fahavalo na ho voafatotra amin'ny alalan'ireny zavatra rentsontsika dia ao anatin'izay toy n'izay ihany dia androantsika hijery indray hoe vavaka fanafana manoloana sopatra satria zao mankony ny fahavalo dia tsy afaka manao zavatra eo amin'ny fiainantsika amin'ny akapobe raha tsy misy fototra ijoroany misy fototra iorenana dia ny ataon'ireo fahavalo ireo indray dia zao ny fahavalo miezaka mamorona zavatra entina manorina ny fototra io ny fahavalo indray miezaka manao zavatra eo amin'ny fiainantsika ahafahany miapangatsika ahafahany mamandrika ny fanahintsika ahafahany manasoketatsika ahafahany manameloka atsika dia ambadika an'izay izy angalariny ny anjara fitahinao angalariny ny anjara valim-bavakao angalariny zay zavatra tsara eo aminao na mety ho fahasalamanao io ny fahavalo zany dia manao zavatra ohatran'izany efa miteny an'ity foana hoe ny fahavalo ny fanaratsy matetika mahafantatra hoe inona ny zavatra hitranga rehefa avy eo
inona ny zavatra tsara ho ataon'Andriamanitra anao. Dia rehefa efa misy akaiky fitahina iny dia matetika misy zavatra alefany. Vao maraina dia asiany zavatra manafitroina anao. Vao maraina dia ny olona eo akaikinao ny ataony manao zavatra fafa anafitroina anao. Fa raha vao misy zavatra ohatr'ireny nefa ny anao fo maraina falifaly tsara tampotampoka hoe misy zavatra ohatr'izay, mila mailo ianao. Mila mailo anao satria karazana zavatra ohatran'ireny ireo karazana hoe fandrika entin'ny fahavalo misopatra antsika, mangalatra ny anjara voatendritsika, mahatonga ny fiainantsika ho bloqué, mahatonga ny fiainantsika ho tara, mahatonga ny fiainantsika potika, mahatonga ny olona tena hoe rava sy matimaty foana mihitsy ny arandrindray. Dia momba an'izay ny jerevantsika androany. Raha jerena amin'ny fomba tsotra, dia izao misy karazany telo le fomba fisehony ity hoe sopatry ny fahavalo ity, ny fanafiana amin'ny alalan'ity sopatry ny fahavalo ity. Ny voalohany dia izao, matetika io noho ny fialonana, noho ny fankalana, satria izao ny tadidio, ny ratsy fanahy indrindra fa ny mpamosavy, ny mpanompon'ny satana dia manana toetra, izany tena toetra anisan'ny ahafantarana azy, dia manana toetra be fialonana, manana toetra mankahala, tsy ahoana na dia olona tsy hoe maninona anazy ary fa dia tsy tiany fotsiny izao, dia tena halany, tsy tiany bika halany tare fotsiny izao, na dia hoe olona tsy naninona anazy ary. Indrindra moa raha hoe mety le olona, mety tsaratsara le olona, na nitahian'Andriamanitra le olona, dia tena halany io. Dia misy zany sopatra tena vokatry ny fialonana fotsiny. Io izao ohatra hoe raha jerentsika izao ohatra hoe mety nisy olona niaraka taminao taloha, mifankatia taminao dia tsy nifanaraka dia nisaraka, fa io olona io lasa manozonozona anao, lasa bloqué ny fiainana. Misy teny zavatra be da be nataon'iny olona iny hoe ratsy zao iny tsy tafito zany, iny zao zany rehefa misaraka amiko. Karazana zavatra ohatr'ireny misy mamatotra antsika. Mety tsy eo anivon'ny fifankatiavana ihany, mety anivon'ny ankonana, mety eo anivon'ny toeram-piasana. Misy olona manozonozona manao zavatra anao tahaka an'izany. Zavatra ohatr'ireny zany dia efa ampy mamatotra antsika. Raha vao tena misy antony ahafana miapanga antsika, raha vao tena misy nanazany ohatrany hoe droit légal, hoe misy zavatra ataonao ka tena tsy nety, dia amin'ny alalan'iny no miteny izy dia lasa mamatotra antsika ireny zavatra ireny. Mbola azavaiko misy kokoa io rehefa avy eo. Misy indray faharoa, ny endriny faharoa, sopatra faharoa dia miendrika valifaty. Valifaty io na riposta io. Ohatra ianao hoe tsy maninona ianao fa ao anatin'ny fianakaviana mbola misy manompo samby. Tany amin'ny tantaran'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny sy ny razambe dia fantatra mihitsy fa misy mpanompo samby tao amin'ny fianakavianao. Dia mahatsapa an'izay ianao, mahatsapa an'ireo zavatra rehetra izay nangejanao teo amin'ny fiainanao ianao, mahatsapa ianao no ny tantara izay renao fa misy zavatra tsy milamina, dia mitsangana ianao, manangana fiainam-panahana ianao, tena mivavaka ianao, manomboka manapotika ireo zavatra rehetra izay ataony ambadimbadika any. Dia tahaka an'izay koa ny mpanompon'Andriamanitra ohatra anay, mpanompon'Andriamanitra ohatra anao, mitondram-bavaka olona ianao, mamotika mandrava ny asa maizina. Fa lazaiko anao fa manelingelina ny satana sy ny tontolony ianao, manelingelina ny satana sy ny tontolony zasy ianao. Noho izany dia manao ny fomba rehetra izy hamaliana faty antsika, manao ny fomba rehetra izy ary mitady hirika partout les moyens, araka ny ten'Andriamanitra hoe tahaka ny liona mierina mitady izay arapany. Satria tena manelingelina loatra zasy ianao, ataony izay hampanginanao, ataony izay tonga anao tsy hivavaka. Ianao manomboka manamafy, manolotra ny tenanao an'i Jesosy ianao, manomboka mampifamatotra ny fiainanao sy ny ranao amin'i Jesosy ianao. Nefa le rano fianakaviana efa nanolotra azy teo am-pelantanan'ny satana. Ny anaran'ny fianakaviana nisy nanolotra azy teo am-pelantanan'ny satana. Ianao nefa lasa mivavaka ty ariana
noho le vavaka ataonao voaelingely voaozongozona daholo reo pacte sy alliance rehetra natao tany aloha tany noho izay anton'izay de tena miezaka ny fahavalo misopatra anao miezaka ny fahavalo mitady ny irika rehetra amin'ny tena sy andravananao zany mahatonga amin'ny teny foana ary manamafy hoe rehefa olona tena hivavaka ianao ny tena tokony manaraka ny fandaraty fa raha mbola olona isangisangy raha mbola olona tsy tena vonona zany tena anao fa nivavaka ataotsika de tena sapako mihitsy hoe tena mafy ary be da be nareo no mijoro vavolombelona voninahitra ho an'Andriamanitra ihany satria na za koa raha manana fahalemeko za koa raha mba atake fa tsy hoe za akory ny Jesosy tsy hoe za akory ny Andriamanitra fa ampiasaina fotsiny de fitaovana de araka an'izay tariny tompo anany omeko anareo koa fa voninahitra ho an'Andriamanitra fa rehefa manaraka ny consigne atsika de tena misy fiainam-pandresena fa firifiry ny fahavalontsika tonga de hitatsika mihitsy ny vokatry ireny hoe retour à l'envoyeur reny fa eo no eo raha ohatra anazy de tena tsapako mihitsy reo mpisopatsopatra reo misy tena tonga de maty mihitsy tsy ndray mandeha tsindro fa za miteny anao ianao ane ny tiano pitehany ianao ny tiano vonoana fa raha vo ianao varimbarena ianao negligente ianao tsy tena mifantoka ao anatina vavaka de tena pitehany fahavalo fa mila tena mifototra zasy ianao mila tena entitra tsika mila mandray tsara sérieusement ny atao hoe combat spirituel tsika fa ny olona mamotika anao ny olona mamosavy anao ny olona ao ambadika an'io fahorinao io na de mody miresaka aminao mitsikitsika ara io fa za miteny anao miaritra ny mafy eo any ambadika any manao sorona io miaritory io mandeha any anaty fasana io mandeha mandrory amin'ny firy maraina io manao zay zavatra rehetra takiny satana aminy io mba mitena anao de raha voatsika ny varimbarena de za miteny anao potikitsika ary ny olana za mitondra mbavaka atsika ny eto kanefa ny anareo letiko mbavaka raha vo tsy miorina tsara le fanaviany koa manafika anaty tsy kilalao ny combat spirituel tena tsy kilalao ny combat spirituel fa za kosa nefa miteny anao fa tena mahafinaritra tena ienao zany tsiro ny fandresena zany rehefa tena miaraka amin'ny Jesosy ianao ninona satria hozy izy ny tena Andriamanitra raha Jehova no momba atsika tsisy matohitra zany tsapako hoe iny izy miezaka mamaly faty mandidina fa tsapako koa hoe misy herin'Andriamanitra foana miaro ary tsy makasika zany izy ny zava-dehibe de hoe mila tena fandrian'Andriamanitra sika de ny fahatelo ny endrika fahatelo matetika isehoan'ny ty resaka sopatra ty zao ny eo amin'ny resaka fisoloana ny eo amin'ny resaka sorona mitady akalana izy manao ny zavatra ataony any izy no mitrosany amin'ny satana any misy zavatra alainy any de izy tsy tiandohany iny maka olona ry izy ain'olona ry ny ataony andoavany an'iny trosa iny taovan'olona ry mentiny anaovany an'iny na hoe marary izy teo sitrany izy taovan'olona salama tsara ry ny alay de zany mahatonga le olona tsirotsy vetiny de tonga de ay mararary kely raha iandro rapitso lasa grave atao an'izy de efa potika daholo ny taova efa tsisy vetivety eo za be da be ny olona ataoko anaovana vavaka fanafana ao anatiny reny gaga be mahita an'le namako hoe marary mafy any amin'ny hôpitaly amin'ny vatana eto ambavaka fahodidina ny ampitsiny ngambany 3 taona lasa talohany tam'izao fotoana zao vanim-potoana ohatrohatr'izao mihitsy fa vonainao nina tonga de tsy nanaiky nakany amin'ny hôpitaly lainga zany hoa tsy marany zany ary efa fatapatatra hoe iza le olona mila solony an'io zavatra marary anazy io tsy maintsy didina ny tsinay hoy lainga zany aza manaiky an'izany nareo andaotsika hivavaka rehefa mivavaka zay de nasehon'ny tompana misy oatra ny voalavo be manenoneny ohatra ny voalavo mihitsy mihinana voanio voalavo io mihinana an'io tsinainy ao anaty kibony io de
io zay mantsy anazy ianao ve rehefa matory amin'ny alina dia misy zavatra ianao hoe maneno oatra amin'ny voalavo anaty kibonao ie ozy mivady ny fanazahy matory eto akaiky ny ary maheno an'izany dia marary be ho any kibonao ie misy fanahana voalavo ao mihinana ny kibonao mihinana ny ao anatin'ny tsinainao fa andao hivavaka andao hifolana dia mandidy ny famerenana ny eo amin'ny laona fa za miteny anao tonga ny fotoana rapitsiny iny efa miprépare opération zareo ao anatin'ny analysina nitandray ny dokotera tena tsy mila didina indray ianao tena tsy mila didina indray ianao ary tsisy nininy fa mivoaka hôpitaly reny le atao hoe maladie mystique zavatra tokony ho anazy any dia alainy aty aminao aty dia mitady olona fotsiny izy anolona anazy ary bedabe ny tratran'io olona efa marary mafy ho faty izy a dia mise connecté amin'ny fanahanao izy dia ianao ny ataony solo dia ianao tsy tsorotsy vetiny eo le olona ry lasa maty dia izy lasa matanjaka tampoka io fa za miteny anao tsy azo anao mandrakizay ny vavady ny fiainatsita tsy aresy anao zany vavady ny fiainatsita amin'ny anaran'i Jesosy satria Andriamanitra mahery ny ao anatinao fanjakana tsy azo ampirorona ny ao anatinao ohatrany ahoana fomba fiasandry zareo raha ohatran'izay ny fomba fisehona fomba fiasany dia zao reo a ny mode opératoire andry zareo dia zao ao anatina manipulation manipuleny ianao manipuleny ny eritreritra anao eo ianao dia lasa saina eo mandrangy tena ho azy eo ianao dia lasa saina eo lasa manomboka misy pensée sexuelle lasa misy envie hafahafa ny anatinao karazana manipulation ohatran'izany ataondry zareo manana ohatrany hoe faniriana hafahafa etaeta hafahafa zany indraindray mamorona ady eo dia ohatrany hoe mila ady fotsiny eo na ianao tsy mieritreritra nininy fa ny olo eo akaikinao lasa mila ady aminao fotsiny mamorona ady sy korotana manodidina anao reo mamafiady mandefa fanampamafiady mandefa fanafitohinana mandefa fanany alahelo atonga ny fonao aloto satria tsy mahomby io zavatra ataony io raha vao mbola manana fiadanam-po ianao tant que mbola manana fiadanam-po zasy ianao tsisy varavarana misokatra mihitsy zay mode opératoire andreo raha vao manana fiadanam-po ianao tsy tafiditra izy raha vao masina ianao tsy tafiditra izy dia inona ny zavatra ataona ianao mivavaka tsara ianao mitandrina tsara any anaty nofo ianao andefasany rêve sexuel any anatina nofo ianao atakeny ataony zara ianao raha miakanjo alany ny manteau de prière anao alainy l'onction anao ataony manofy any amin'ny toilette ianao ataony manofy zavatra hafahafa rehetra nofy mihinan-kanina indrindra ataky daholo reny nentiny manimba ny vie de prière atsika ny fiainam-bavakantsika ohatran'izany mode opératoire andry zareo lotony ianao ataony zay any otanao ary indrindra ny tena mandreny anao dia miresaka sentiment raha vao tsy tena miorina tsara ao amin'i Jesosy tsika ary tena tsapako mihitsy ny asarobidiny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe anaka tolory amin'ny fonao sy ilay hoe anaka tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa ho amin'ny avy fa raha vao tsy mitandrina antsika ny amin'ny toe-pontsika tsy mitandrina antsika ny amin'ny sentiment ny fihetsem-po sy ny finiavantsika ny volonté atsika dia za miteny anao moramora amin'ny fahavalo ny manipule atsika fa rehefa tena manolo tena tsara ho an'i Jesosy tsika dia mahagaga fotrany hoe tsy dia miraika fihetsem-pontsika tsy dia mora voatohitohina ny zavatra manodidina antsika ohatra ireny vao teo zao nisy ray aman-dreny anankiray zay arivariva teo sy dia niresaka tamiko hoe zaho izy ohatrany tsy mitombona mihitsy ny saiko izy fa ohatra matahotra ohatra mitaintaina fa misy kolina nefa dia mbola tsy tonga foana dia manomboka ohatrany misavoritaka izy aty izy hoe inona mampisavoritaka anao amin'izany aza manaiky misavoritaka amin'izany
dia nefany en même temps amin'ny fotoana io manomboka efa misy ataky tongany amin'ny telefoniny toy za hitanao mailo ianao ny devolo a dia fetsy tahaka izany mamorona circonstance ny devolo ary ny azy efa matipaika daholo tahaka an'le manao baolina reny hoe ianao a mipasy ary dia ianao mipasy an'ity dia ianao mampiditra ny tiady ianao dia raha vo tsy mitandrina ho ahy ianao fa ninina ho ahy dia midiry ianao anaty vavaka sorako an'Andriamanitra fa izy ka efa natakatra melo satria izy efa manaraka fandarany foana fa za kosa izy tonga dia izay zavatra nitenenao izay daholo no nataoko tao zaoamilamina tsara ny foko aza mijery izay message sina rehetrarehetra any fa mety fandrika sa fa ny fahavalo dia tena fetsy ary manao izay fomba rehetra amandrianantsika dia rehefa tafalatsaka ianao tafalatsaka ao anatin'ny fandrika tafalatsaka ao anatina fijangajangana tafalatsaka ao anatina filandratsy tafalatsaka ao anatin'ny ady ao anatin'ny fahatezerana ao anatin'ny korotana tafalatsaka ao anatin'ny fandrika ao anatin'ny fakapana ao anatina kolokolo ao anatin'ny tsy fahamarinana dia iny angalary ny anjara voatendrinao rehefa avy eo angalary ny anjara fitena sy valibavaka ao angalary ny fahasalamanao le zavatra efa miprojeteny taminao iny tonga dia oke fotsiny iny hoe mila le aretina ohatr'izao fa za mila nitaovan'io tsy azon'io zany ny zavatra ohatr'izao tsy ho azon'io zany tsy ho vita zany ny papian'io reny zavatra rehetra reny tonga dia ohatrany hoe valide daholo ny anazy rehefa avy eo noho itsika lavo noho itsika tafalatsaka alefa ny adaholo ny manaraka dia raha vo mbola tsy tonga saina miveryntsika ao anatin'ny reny fa mbola variana foana dia zany mahatonga ny hoe maty tsy kelikely fiainam-panahiny maty ny arabolany maty ny fiainam-pitiavany maty ny fifandraisany simba ny asany tonga ny aretina ny afarany maty mihitsy n'le olona misy soko mangina ohatr' izany amin'ny fiasan'ny zareo fa za miteny anao mila tena miverina amin'ny Jesosy tsika mila tena miray tsara amin'Andriamanitra tsika fa rehefa eo am-pelantanan'Andriamanitra za sy ianao tsisy arombaka tsika zany raha hijery an'ity le resaka fialonana ty zao misy karazana olona noho ny fialonana ianao dia sy ny etikety misy ny olona tena code mihitsy ny lasa misy code lasa misy etikety dia gaga ianao fa ianao olona tsy mine fa zay alehanao rehetra ohatrany tonga dia manilikiliky anao zany zay alehanao rehetra tsisy manaja anao zany satria ny fahavalo efa nametraka etikety eo aminao hoe ty olona ty a olona fatao tsinitsininy ity olona ty dia tena olona tsy mahateo ty ninina ezaka ataonao dia gaga ianao asana fanaratsy reny asana sopatra reny asana famisaviny reny mahatonga anao na dia tsara ohatry ninona ny ataonao amin'le olona fa tsy ohatry ny reny ny avalin'le olona anao ao anatin'ny sopatra io mahatonga anao ohatrany hoe tsy mety ambinina zavatra tsara mihitsy tsy mety mahazo zavatra tsara indrendrena ifakaiky alizy avy eo dia votsitra tsy azonao mihitsy tenin'Andriamanitra any amin'ny joba toko 20 ny 5:5 dia tena miteny mihitsy hoe ateliny misy fotoana nge reny mpanompo satana reny tena ateliny zavatra momba antsika fa amin'ny joba io Andriamanitra tena miteny hoe arena aloha izy no nateliny fa tsy maintsy avoakako reny loharany Jehova ny anatiny reny amin'ny alalan'ny vavaka zay ataonao amin'ny alalan'ny tsy fanekenao ny fitsangananao anatina atao hoe combat spirituel satria za dia tena manamafy za dia tena manamafy misy mantsy ny olona dia mieritreritra fotsiny hoe rehefa manana an' Jesosy a rehefa nanolotra an' Jesosy a dia vita eo ny fiainako dia milamina ny fiainako firifiry n'olona manana an' Jesosy firifiry n'olona mivavaka hoe manana an' Jesosy nefa mbola ao anatina ady
Lazarosy nge nanana an Jesosy Lazarosy ane olona kaiky an Jesosy fa manina Lazarosy mbola nila an Jesosy na mahana azy vo afaka tany am-pasana izy. Be da be ny zavatra mamatotra atsika ilantsika vavaka fanafaha fa tsy vitany vavaka tsotra io, tsy vitany hoe rehefa nandray an Jesosy ianao dia ampy io. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra izay maharesy satria misy ady tsy maintsy atrehana. Ny fahavalo mamandrika anao amin'ny fomba rehetra. Ohatr'izany zao raha ohatrany hoe ao anatin'ity sokatra ty any fandriany fotsiny ianao mba hanana ady amin'ny reo olona zay hoe ho avam-badinao. Manana olana am'ireo ianao na manana olana amin'ny rafozam-bavinao. Iny fotsiny tonga dia entiny zareo bloqué, tsy raikitra le mariage rehefa avy eo. Misy olana kely zay tsy araka ny eritreretinao fotsiny tamin'ny resaka toeram-piasana anankiray fa iny lasa mitarika fampitena sy faravana amin'ny sehatra asanao rehetrarehetra mandritra ny androm-piainanao. Misy sopatra ohatran'izany ataon'ny fahavalo amin'ny fiainantsika. Lasa karazana misy etikety hoentinao dia manamaimbo anao re. Misy karazana ao anatin'ity le resaka hoe valifaty ity zao, resaka sorcellerie familiale, satria ianao manelingelina dia ianao gaga ianao le olona le nazoto ny vavaka be taloha, nazoto ny vavaka be, nazoto nanao asan'Andriamanitra, nazoto dia ny fandriana ao anatina zavatra tena hoe kely dia noho ny toe-po, noho ny ambi-po tsy voafeh tafalatsaka anaty fijangajangana. Lasa iny ianao fa niaraka amin'ny vadin'olona satria ny zavatra tsy zakanao. Lasa iny ianao nandeha nijangajanga. Lasa iny ianao niala indray amin'ilay sitrapon'Andriamanitra izay tena nahafinaritra anao indrindra teo. Satria ny fandriany tamin'ireny tsika. Satria ny fandriany tamin'ireny ianao. Mila matakatra sasy ianao. Mila matakatra sasy ianao fa ny fahavalo fetsy fa imandram-pahafotoana ianao mody rebirebeny amin'ireny fahotana sy zavatra ohatr'ireny ao anatin'ny fotoana io izy fatany tsara hoe précisément inona ny zavatra ho ataony angalariny aminao. Ao anatin'io fotoana io misy zavatra angalariny aminao. Zay no mahatonga ny fiainantsika amin'izao fotoana izao inona ny tsy mety, inona ny tsy mandeha, nisy zavatra nitrango ohatr'izany tany amin'ny lasa. Ary raha amin'izao fotoana izao tsika mbola tsy mitandrina dia ny vokatr'izao zavatra ataontsika amin'izao indray mbola ho zakaintsika indray amin'ny andro avy. Zay mahatonga hoe mila fitandremana. Zay mahatonga hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Raha Andriamanitra miteny aminao hoe olona ny solonao ary firenena ny solona ianao fa Satana tadidio. Satana dia teo hatramin'ny namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Satana teo niaraka tamin'ny foana ary presque ataony copier-coller daholo ny système ny lanitra alainy tahaka. Zay no mahatonga azy makatahaka. Olona ny solonao, firenena ny solona ianao fa zay manompo azy maka sorona izy, maka olona izy alony anazy. Dia mila potehany ndre. Ty izao dia zavatra niainanay mihitsy ty zavatra ty. Tany amin'ny toeram-pivavahana nisy anay tamin'izany dia tsy fantatro fa tsapako hoe isaka ny tonga amin'ilay fiangonana dia hafahafa. Tonga dia ohatra misy eritreritra ratsy tonga dia mameno ny saiko zay tsy eritreretiko ary tsy fidinao ary tsy haiko dia ohatrany hoe pensée obsessionnelle be zany dia gaga hoe ino zany. Dia rehefa mamotika sy mandravaka izy mandala izy dia resa ilay izy fa saingy ny zavatra tsy tsapako. Le tanora madinidinika eo lasa ohatra miarakaraka daholo. Lasa ohatra madiditra ohatra ny tady hijangajanga zany daholo. Dia gaga hoe inona ary ty
dia tao anatin'izay raha nisy anankiray nabevoaka zanak'olona toy izay tsy milamina ino ary dia nanomboka ny teny ny tompona ndraiky zany andao hivavaka andao ino dia za moa lefa mpanao délivrance foana hatramin'izay fa ny tena nanaitra anankiray dia zao misy ankizy vavy tena endry be anankiray ary tsy nieritreretiko fa dia nitaraina zareo hoe niaraka tamin'ny lehilahy any amin'ny bara hono sady mamo tena ozy aho hoe non tsy izy ty misy zavatra tsy izy ty fa nanomboka ny vavaka nanomboka ny namakafaka any amin'ny tontolo ara-panahy tena hoe nitady hoe aiza ny solosa sy ny bara fa zaho misy olona manahody fity ao anatin'le lohandohampisorona dia mba ampahety foana le zavatra ataony dia zaho tsy maintsy manome sorona tanora hijangajanga izy ary be da be tsy voazainy nahitako an'izay taty ariana dia nahita reny olona mpanahody fity reny fa ny olona manodidina ny reny tsy maintsy tratra ho azy ao anatina fijangajangana siny raha vo tsy miambina tsara mba fany miazona n'io zavatra ataony io zany nataoko anao hoe mila vavaka fanafana foantsika mila vavaka matanjaka foantsika miala amin'ny fandriky ny fahavalo betsaka ny voafandrika fa za dia tena mamoa atsika tena manaitra atsika mba tonga atsika tsy ho varim-bariana ndrendray olona tena efa mpivavaka tsara tena tsara fitondratena tafalatsaka anatina fijangajangana tafalatsaka anaty fakambadin'olona ndrendray raha tena hoe mpitandrina tena hoe pastera dia tafalatsaka ao anatin'ny zavatra oatra reny satria ny fahavalo dia nitravaillan'io andro aman'alina dia raha vao misy irika kely fotsiny dia tafalatsaka ianao dia ny olana ndraindray mbola tsy tonga saina efa misy miteny efa misy manaratra mbola mijustifie foana ianao nefa efa fantatra fa zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra ny vokatry ho atsy aoriana kely dia hovidiana lafa fa za miteny anao andra mila miverina amin'i Jesosy tsika jereo tsara ny manodidina atsika fa matetika ny manodidina atsika no ampiasain'ny fahavalo mandavo atsika misy karazana antenne napetraky ny fahavalo misy karazana réseau hoentiny manafika atsika be da be menao anatina fampiteny miovatra amin'ny toetra olona tsy dia be resaka olona madio saina lasa mpifosa olona lasa mpanenjika olona satria manino fampitakosokosona amin'olona mpifosa olona fampitakosokosona amin'olona ratsy fitondratena lasa mifindra ny aretana avy amin'ny alalan'ilay manodidina misy olona potika olona tokony hanana maizy anazy mampiditra vola be da be fa tsisy mijanona eo akaikin'io misy olona manao fandroita-karena eo akaikiny io misy olona manao paky tamin'ny Satana fa ny volan'io tsisy mijanona zany ny volan'io lanilany foana zany dia farany dia ho kivy farany dia ho reraka farany dia moy fo ary izy dia efa mitady miandry fotsiny izy eo oviana ny tonga izay fa za miteny anao andra tena mila miverina amin'i Jesosy zasainao mila mihay keliko tsika esory ny fanamarina tena ry havana esory Andriamanitra ny Andriamanitra tsy ny fahotanao ny problème an'Andriamanitra rehefa tena mihaika ianao rehefa tena manaiky tsika hoe inona ny tsy mety tsy problème an'Andriamanitra tsony zany raha tsy zany izy tsy namela le jiolahy teo niomboana niaraka tamin'i Jesosy fa ny zava-dehibe an'Andriamanitra dia zasainao miverina zasainao tsy milona ao anatina fahotana zasainao tsy manamarina fahotana tsy manamarina fitondratena adala ka lasa ohatrany hoe Andriamanitra indray ny diso fa devolo ny marina mila miverina amin'i Jesosy tsika fanamarina tena ngely tsy mitondra makaizy
fa za tena miteny jereo tsara amin'ny apokalipsia amin'ny apokalipsy toko faharoa ny andin'ny faharoa dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe kanefa mananteny aminao aho ozy izy satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao ko tsy sarovy izay nitoerinao fontsombola lava dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Jereo tsara fa tsika tena nisy fotoana raha tena hoe olona tena efa mpivavaka tsika mpanompon'Andriamanitra tsika dia natsapa hoe taiza ho aiza tamin'ireny lalana lalentsika reny tena natsapantsika hoe eto le tena point afaka mifandray amin'Andriamanitra, eto le betera, teto aho le nitolona tamin'i Jehovah, teto aho le tsy nanaiky raha tsy nitahiny, teto kosa izy namaly ahy ary teto izy namety teny fikasana, teto tena tsapako mifanatrehana. Mila miverina amin'ny point itsika, mila miverina any Betely sasenao mba tonga ny fahavalo tsy azo vahana, satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa raha tsy mibebaka ianao ozy izy dia amindra ny fanaovan-jironao a tena lozany e zany. Ka rehefa miala ny fanaovan-jiro dia normal be miaina ao anatin'ny ezina, ao anatin'ny korotana, ao anatin'ny miady, ao anatin'ny tabataba, ao anatin'ny fahoriana, satria tsisy fahazavana tsony, miala ny fanaovan-jiro. Tadidio fa nantsoina hanova tantara sasenao, nantsoina hanova tantara sasenao. Mino fa tsy zarery nantsoina hanova tantara, satria za tena tsapako mihitsy rehefa mitantara foana hoe ohatry ny ahoana ny zavatra nandalovako, impiry asaika maty dia fantako mihitsy hoe ay zany misy zavatra tian'Andriamanitra ho ataoko zavatra ohatr'izao, ary izay mahatonga ny Satana nietraketraka anahy foana. Fa mino fa tsy zarery fa ianao koa dia anisan'ny olona nantsoina hanova tantara. Manana hevitra hiverana anao mihitsy Andriamanitra, tena manana mission ampanaovina anao Jesosy, ary tsy io toerana misy anao io no toerana tian'Andriamanitra hametrahana anao. Mbola tsy ampafirin'izay toerana sy ny lalana nieritreretan'Andriamanitra hitondrana anao io, fa za miteny anao mila manapa-kevitra ianao androany tena anantona an'Andriamanitra, mila tena miverina amin'Andriamanitra, malala indrindra nge ianao e, malala eo masony nge ianao e, be voninahitra ianao sady tiana. Possible mihitsy ianao lavo, mety tsy fantatrao zany, mety tsisy nampianatra an'izany, mety tany amin'ny fiangonana nisy ianao mety tsy misy tena miteny an'izany, fa fampianarana nandangolango anao hatramin'izay, mety mba nitantara ny problème anao ihany ianao tany amin'ny pasteur, fa tsisy tena niteny mahitsy anao hoe tsy mety zao, zao natao, zao ny anton'izany, ity potena, ity ny atao dia ty natsangana, mety tsisy tena niteny an'izany tany, dia mety diso ny fanapa-kevitra ndraisinao, tafalatsaka ianao. Fa za miteny anao lavo impito ny marina ozy ny ten'Andriamanitra, fa impito koa Andriamanitra manangana azy. Ianao rehefa mila atsangana dia tonga eo akaikinao ny mpanangana anao dia manolotra tanana, dia ianao koa mila manolotra tanana, fa tsy ny olona tonga anangana anao dia ianao miteny hoe oaka ety any sady misinao anaty fotaka ihany ianao. Fa raha zany dia ho eo ianao. Fandroana tena miteny andaotsika hivavaka, andaotsika hiverina, tsarovy hoe taiza ny nampalatsaka anao, tena miteny an'izany foana. Jereo ireo zavatra rehetra izay nianarantsika hatramin'izay, dinidini hoe taiza mireny mbola tsapanao hoe mbola mamatotra anao. Mila miverintsika aoka tsy anana trosa amin'ny fahavalo tsony ianao na inona na inona, ahafany manameloka anao, ahafany manana droit hiampanganao sy anao zavatra fafanao amin'ny fiainanao. Aoka tena ho klina tanteraka ianao, satria ao ambadika an'izay dia hamotika sy handravany asa amin'ny fahavalo rehetra izay mamaritra antsika ao ambadika an'io tsika, satria be da be ny vokatra eo mety fohy de fohy ambangovangony ny fomba nampianarako azy, fa ny fatotra izay mangeja ny olona ao ambadika an'ireo dia tsy hita pesipesena. Fa za mandray olona mivavaka ho an'olona, manao vavaka fanafan'olona dia tena mahatsapa hoe be da be ny olona voafandrika. Fa miteny anao andra ary mitaona anao hiditra ao anatin'ny vavakantsika,
aondreo lohanao amin'izao fotoana izao. Aoka ianao tena hifantoka, aoka ianao tena hoe atsiaro hoe mila miverina, aoka ianao hanana fo tena mitoritory sy mangorakoraka, satria Andriamanitra dia tena miteny mihitsy hoe ny fo toritory sy mangorakoraka dia tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsiny. Aoka ianao tena hanana etaetandroany, manomboka hifonay amin'i Jesosy izay rehetra fantatrao hoe mampisaraka aminao amin'Andriamanitra. Ohatra ny ahoana ny toe-po tao anatinao, ny toe-po miringiringy, ny toe-po feno fiavina volana, ny toe-po tsy mety anarana, tsy manaiky diso, manamary tena, ny toe-po feno fahatezerana amin'irehitra, ny toe-po tsy mahay mandefitra. Mamindrafo aminay Andriamanitra, mamindrafo Jesosy, satria izay ndraindray dia mieritreritra mihitsy hoe ny mahanay anay ve no ataon'olona tsinitsina, ka ahoana kosa izay ny andefitra, izay kosa tsy manaiky an'izany. Kanefa Jesosy kay fandrika fotsiny re, atonga anay ho tafiditra any anatina ady, any anatina korotana, any anatina tabataba. Eto ny fahavalo mamandrika anay. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo aminay tsiraray avy ianao ny amin'ireo karazana alahelo sy fahatezerana tsy anatinay, ny amin'ireo karazana lolo-positropoa tsy anatinay. Mamindrafo Jesosy, ny amin'ireo karazana fahazaran-dratsy, ny tsy fahazakana ny zavatra misy manodidina anay, mahatonga anay hitabataba, mahatonga anay hanana fahatezerana amin'irehitra. Mamindrafo Jesosy, satria ny teninao dia miteny mihitsy hoe izay mahatsindry fo no ely, dia tena adalana izay, adala teo masinao zahay. Mora tafiditra ao anatina fandrangirangitana, misy matsiaro maratra, misy matsiaro reraka Jesosy, vokatry ny zavatra misy manodidina anay. Nefa dia tena toe-javatra montage ataony Satana pièce par pièce entina mandriana anay re. Mamindrafo Jesosy, satria tsy vitsy ny tratra mivelam-patrika. Mamindrafo ny amin'ny fotom-pisainana rehetra, ireo karazana fomba fihevitra sy fomba fisainana rehetra tsy araka ny sitraponao, ireo karazana manipulation, ireo fomba entin'ny Satana manabosy anay, mibaiko ny fieritreretanay, mifeno fisainanay, mahatonga anay anaonao foana, mahatonga anay tsy atsapany fahalebiazanao, ny herin'ny fitiavanao anay. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo aminay ny amin'ny lainga, satria be da be rehefa manomboka tafiditra ao anatina fahotana ny olona ray, dia tsy maintsy tafiaraka amin'iny foana ny lainga, dia lasa olona mpandainga. Nefa ny tenao dia miteny hoe ny mpandainga tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Mamindrafo Jesosy, ny amin'ireo tsy fahamarinana rehetra, ny amin'ireo karazana fitondran-tena maloto, ny fijagajangana, ireo fomba mamoetra rehetra, mamoafady rehetra, atao eny anivon'ireny firaisana ranofo reny, eny fa na dia eo anivon'ny mpivady ara-dalàna ary. Nefa ianao dia miteny mihitsy hoe ka tsy haloto ny fandrena. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, satria be da be ohatra ny hoe zavatra eritreretinay hoe normal, ohatra ny hoe zavatra mandeha ho azy, be da be Jesosy ny zavatra ohatra ny hoe tsy niavinay, mety namavainay, nefa dia nanokatra varavarana ho an'ny fahavalo. Mamindrafo ireo karazana tantara ratsy, zavatra tsy teo amin'ny fiainanay, mety teo amin'ny fiainan'ny ray aman-drenay, mety teo amin'ny fiainan'ireo ray aman-dreny be taloha Jesosy, nanokatra varavarana teo amin'ny fiainanay, nanorina fototra ratsy eo amin'ny fiainanay. Mamindrafo Jesosy ianao androany, mamindrafo Jesosy, ny amin'ireo varavarana rehetra nisokatra vokatra ireo fototra ratsy ireo, indrindra Jesosy, ny amin'ny anarana izay hoentinay, ny amin'ny raha izay mikoriana tsy anatinay,
ny amin'ireo fifandraisanay eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina, any amin'ny toeram-piasana. Mamindra fo Jesosy, na dia ny faharatsiana sy ny loto, ny fototra ratsy rehetra amin'ny firazananay, ny amin'ny maha-malagasy anay, ny volanay tao anaty anao reny Jesosy. Satria be da be Jesosy, tsy vitsy ireo olona izay any ivelany, indrindra ireo vehivavy izay manatokantrano Jesosy, manambady olona hafa firenena no mizaka ny mangidy satria hoe malagasy. Mamindra fo Jesosy ny amin'ny etikety rehetra, mamindra fo Jesosy ny amin'ireo karazana kody, ny amin'ireo karazana solona anarana, ny amin'ireo karazana titra napetraky ny olona taminay, na tamin'ny fomba hoana, na tamin'ny fomba hoana, na tonga an'izany dia androany Jesosy hifolana eto anaty anao reny, fafanay amin'ny ranao reny, potenay sy ravany amin'ny ranao reny, diovy amin'ny ranao fisainanay Jesosy, diovy amin'ny ranao ny fieritreretanay sy ny fitadianay, diovy amin'ny ranao fonay, diovy amin'ny ranao tenanay rehetra. Avozinay izay Jesosy andra, aoka tompo ny ranao anadrina eny anatinay, any anatin'ny tovana hatrany amin'ny lalan-dranay any. Ninina Jesosy fahalemenay, ninina Jesosy fahadisoanay, ninina Jesosy ireo kitotoso tandrevaka rehetra mamindra fo aminay ianao androany, fa fotsy eo masonao intsony ny fahadisoanay rehetra, ireo zavatra rehetra nentin'ny fahavalo ny ampanganay tao ambadika an'ireny. Dia androany koa izay Jesosy amin'ny anaranao mamotika ireo karazana zavatra nitranga rehetra, izay ahafahan'ireo fanaratsy manazatra anay, manazatra trany amin'ny razam-bianay, dia manazatra anay mandraka ankehitriny. Misy olona Jesosy dia taranaka olona mijaly tokantrano, misy ny olona dia taranaka olona misy aretina amin'ny taiza, misy dia taranaka olona fataon'ny olona tsinitsiny. Mamindra fo Jesosy, mamindra fo Jesosy, satria ianao tonga hanova tantara, ianao miteny mihitsy hoe indro avoziko ny zavatra rehetra, izay ny antony nahatongavanao androany Jesosy. Aoka andranao hamotika sy handravana ireo karazana antony rehetra izay ahafahan'ny Satana manameloka anay, na avy amin'ny nataony tenanay zany, na avy amin'ny nataon'ireo manodidina anay, indrindra fa ny ray aman-drenay sy ny razam-be anay. Esory daholo fa fao dia mpiteo sy ravao amin'ny ranao ireo antony rehetra mahatonga ny olona hankahala anay, mahatonga ny olona hialina anay, tsy ho tisy hanilikilika anay Jesosy. Ary amin'ny anaranao Jesosy, ny androdananay ireo karazana fomba rehetra nentina ny hampangana sy nanilikiliana anay. Amin'ny anaranao Jesosy, ny androdananay ireo karazana lehilahy mahery sy vehivavy mahery izay miezaka miazona fiainanay, mamorona dossier isakala hiampangana anay ao amin'ny tribonaly Satana. Androany amin'ny anaran'i Jesosy tonoko mirodana daholo nareo, miala amin'ny fiainanay tsy rariavinareo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy fanameloana intsony ao amin'ny Kristy Jesosy. Efa ny fonanay ny heloka rehetra, ary matokony rano Jesosy izay manajio anay izay. Noho izany miala ianao ny Satana, miala ianao sy ny mpanomponao rehetra, mirodana izay rehetra ny orenanareo, mirodana ireo karazana fototra ratsy rehetra, mirodana ireo karazana fiampangana rehetra izay nentinareo manameloka anay. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany, amin'ny anaranao Jesosy